Olana mbola sarobahana ny amin'ny tapany atsimo Nosy amin'izao fotoana izao ny trangana tsy fandriam-pahalemana atreto anefa tsy mbola nisy ny vahaolana maharitra hitany mpitandro ny filaminana entina hisoroana izany. Manana ny fanazavany sy ny fomba fijery Mikasika azy ity Atoa Siteny Randrianasoloniaiko questeur voalohany eo anivon'ny antenimierampirenena. Ny fampiarana ny dina ihany ny vahaolana tokana ahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana any atsimo Nosy ny questeur voalohany Randrianasoloniaiko Siteny. Nosyrita mifatsiana many olana amin'ny fanaovana hetsika ara-miaramila samihafa tany toerana. Rehefa misy foana ny dina dia mihena ny asan-dahalo satria tsisy olona mahafantatra ny le dahalo zao ary le dahalo zao tsy vazaha. Le dahalo any amin'ny sida tsy vazaha, tsy olona avy any amin'ny toerana hafa. Fa le zanaky ny le olona eo ihany ka rehefa mipetraka io dina io rehefa mipetraka ireo olon-dehibe reo hazomanga reo miaraka mandrafitra azy miaraka amin'ny olo-mpanjakana rehetra ao anatin'le izy dia mazava ho azy fa mandeha fa ny olana mako le fitsarana mihitsy no fahitako olana amin'io hasan-dahalo mbola tsy avelany zareo hipetraka zany zay dina zay satria araky ny fahalalako azy manelingelina izay sy fitsarana le izy zay ny olona fa raha mipetraka io dina eo mino fa tsy moroza zany hasan-dahalo. Efa mivory daholo ny district rehetra mivory daholo miaraka amin'ny chef de région rehetra dia hametraka an'le dina tsy mbola geny fitsarana foana le izy tratran'io koa greviny tao amin'ny fitsarana iny dia mbola ela mbola tsy mivoaka le izy hatramin'izao. Anisan'ny dina heverin'ny questeur voalohany antenimierampirenena fa sahazany any atsimo Nosy ny dina fotsy. Raha tsatra zany le ankizy nangalatra dia sasahina izy tsisy olona afaka miresaka amin'ny tsony tsisy olona afaka mividy zavatra aminy izy tsy afaka mividy zavatra izy sady amin'ny hoe gadra fa tsy gadra any amin'ny prison fa gadra amin'ny fanahy tanteraka ary tsy zakan'le olona any zany izy raha marary tsy afaka mandeha amin'ny dokotera izy raha tsy afaka tsisy olona afaka mifandray amin'ny mihitsy. Nanomboka ny herinandro lasa teo dia misy ny hetsika opération ponctuelle izay totosain'ny mpitandro filaminana any atsimo Nosy.